atoandro eto amin'ny antsiva radio isika vahiny manokana ny filohan'ny anteny mera-pirenena Andriamatoa sy teny Randrena Solonyaiko. Miarabanao Andriamatoa. Filohan'ny anteny mera-pirenena ary misotronao manokana nandray ny antsiva radio afaka miresadresaka ohatrao. Ya voalohany indrindra moa dia miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra tsy hakanafaka manaraka ny fikambanana ny antsiva ity na ianareo rehetra koa diaspora rehetra manerana ny Madagasikara ary ity moa birao ny vahoaka malagasy mahafilohana anteny mera-pirenena amiko ka nizaniza mpanao gazety, nizaniza ny olona rehetra mitaraina, nizaniza ny olona tsy heny feo dia angambany sokatra foana amin'ny biraoko mandraika. Zay indrindra re tompoko no andraisana anao Andriamatoa Michel Albert amin'ity dindinika izay ataontsika mirala ity. Patrika Rapotinirina sy tokony antenananiky no mampita ny sary sy ny feo toko lasy tovavy anasaka anao ampanajana azy hiaraka iresaka amin'ny vahintsika amin'izao atoandro zao. Andriamatoa filohan'ny anteny mera-pirenena voatsela no rava ny gouvernemanta ny rafitra mameantsika hoe misolo ny anteny mera-pirenena gouvernemanta araka ny andiny ny faefatra ny dimapolo ny lalam-pandrenana aizao aitsika zao aty amin'ny anteny mera-pirenena Andriamatoa filoha. Ya mazava hoazy moa fa ny tena dia mpanao lalàna ary tokony modely amin'ny lalàna ary ny andraikitra zay nomeny lalam-pamorenana anay dia tsy maintsy respektena izay. Aza dinona fa ny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Mikaela fanavaozana repoblika dia nanao safidy izy raha hitondra ny tany sy ny famberana dia nanao an'izay fiamianany tamin'ny lalam-pamorenana izay ary izay indrindra no ambarako ombenombeny ho fatapoko fata-pirenena fa tsisy coup d'état teto ary mbola mipetraka io lalam-pamorenana io. Androany moa isika nisy faharavan'iny gouvernemanta iny dia tsy maintsy hisy fanendrena premier ministre ary tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny lalàna fa ny tena zava-dehibe dia izao isika dia tsy maintsy mijery ny olona izay afaka miara-miasa amin'ny président Mikaela ary tsy tokony sinatsindry na ara-politika na ara-sosialia na indrindrandrindra na azoko tenenina angambany réseaux sociaux avelao izy ho libre tsara mijery olona izay afaka miara-miasa aminy ao anatin'izay zavatra izay ary indrindrandrindra mba ahafahany mamaly ny hitahitam-bahoaka izay ny akabeazany efa vita tao anatin'izay zavatra izay ary mba ahafahany mandeha anisany zany hoe efa vombonina ve ny anteny mera-pirenena iza marina moa zany de mamaritra maro anisa zao ety anivo ny anteny mera-pirenena. Mazava hoazy ny taorian'ny fiovana teto amin'ny firenena dia tahaka ny androm-panjakana rehetra misy foana ny fiovana ao anatin'izay zavatra izay. Aza dinona fa ity anteny mera-pirenena ity dia misy mpanohatra tany ary ireo mpanohatra ireo dia anisan'ny tarika azy ny tenako za le dia mpanohatra teo aloha dia rehefa nisy ny fiovana iny dia mazava ho azy miova ny rafitsy ny biraomaritra ary ny akabeazan'ny biraomaritra ato dia azan'ny fanoherana dia misy ireo indépendant be bebe na indépendant azy izay miforme groupe namaritra an'izay nametraka an'izay plateforme majorité ho an'ny fanavaozana dia izay no mazava mipetraka zany hoe tafiditra ao anatiny koa zany na ny IRD Irmara teo aloha misy IRD démission fa ny akabeazany dia ireo indépendant zay tsy manana antoko tao anatin'ny latsaka tamin'ny tenany maroka ny akabeazany ireo dia ao koa moa izahay firaisankina izay fananohatra hatramin'ny voalohany fitondrana. Manaona moa zany mikasika ny andiny fa roa amin'ny fitopolo amin'ny lalam-pandrenana hoe mandahy toeraty fa tsy azo atao mivadika ao anatin'ny vondrona politika. Tena mazava tsara ny lazainy lalam-pandrenana tsy azo atao mivadika amin'ny antoko ka teto tsisy antoko no evadia zao fa groupe parlementaire
ka zavatra tipo atao sady indépendant kory zareo tsy tao anatin'ny antokany ary zareo irmara oa ny irmara afaka amidémission izy a tsy mahazo miditra amin'ny atoko fa esprit nanoratana an'io lalàna io ifehezana any olona mivadika amin'ny antoko hafa fa izy zany tsy afaka miditra amin'ny antoko mihitsy vakeo tsara ny lalàna fa izy tsy afaka miditra amin'ny antoko hafa intsony fa tsy resaka antoko resaka de matoko lohan'ny antenera-pirenena efa misy anarana vondronina tokoa ve zao sa hoe manahoana le izy voalaza mantsy ohatrany hoe androany alakamisy no nilorana n'zany anarana zany ya aleo aloha miankina ny fanavaozana ny fanapaha-kevitra iraisana rehetra mba hifanaraka ady ampanarahantsika ny lalàko firenena izy fa ny teny hoe ny anarana vonatsy betsaka ireo olona te handray anjara hanompo ny Madagasikara amin'ny alalan'ny toerana prime-ministra zava-dehibe ny retina izy ataony miaraka filopirenena fanaterana ny anaran'izy ireo aty amin'ny antenera-pirenena mba ho safidina ao anatin'izay zavatra zay fa diso ny fitenenana hoe zany manendry ny prime-ministra na diso zany teo fa ny lalam-panoreny fotsiny ny tena ny propose zahay avy ato dia le anjaran'ny filopirenena zany safidy hoe iza marina ny olona mety ahafahana mitondra atsika amin'ny cinquième république fa sy ovaovana ity an-dalana tompoko dia mahataraika atsika satria aza dinona fa 4 volana no de hoe hiasany ity fitondrana izy andre mato sy teny randrena somineko izy io tokoa hoe mety hoe disadisa taminao sy ny prime ministre tokoa de mandeha miresaka hoe ianao tokoa hoe mitao-ambaty zay migraika ilaza fa hoe tokony ajanona ao anatin'ny roany fitopolorany prime ministre le be ny gouvernement zay fanteny fa raha misy resaka nandeha taty hoe misy mitady konkonina amin'ny motion de censure de milaza izy fa voalaza ny ACC fa tsy azo anaovana motion de censure tsy azo anaova motion d'empêchement zay ny greka aloha tsisy fantako reny ary tsisy mionamiko naroray za koa mba tahaka ny malagasy rehetra nahita anjareo eny amin'ny réseaux sociaux manao any fanambarany fa ny resaka moa fa nisoropotaka tsy maintsy mandeha foana za koa mpanao politika fa zatra an'izany tena fa mbola tsy niona tamin'ireny aza dinona fa nyzany greka misy BDB na eto Antananarivo fotsy ny GNZ misy BDB na eto Antananarivo ty GNZ ny atoko ihany ty GNZ ny atoko ihany ty GNZ ny atoko ihany ary izay indrina mbola tsoko atsika tamin'nyritra eto Madagasikara zay nanzay anjara mazitsika tamin'ity fanovana ity hoe tena imasokaro atsika tanora raha mitambatra izy mba hoe ny feotsika ny tena zava-dehibe no nonona ny feon'ny tanora amin'izany concertation nationale zany mba hanomezana lanja ny tanora eto Madagasikara sy ny hoavy ary nanao ezaka mihitsy izao fitondram-panjakana zao raha tsy teny fotsiny aho amin'ny fanomezana jiro ho an'ny 1 mégawatt isaky université manerana ny Madagasikara fa teto Antananarivo 2 mégawatt satria université ary fanamboarana toerana fivoahan'ny tanora zay tena fa mipotika tao anatin'izay zavatra zay ka ny amiko de tsotra ihany sy aza odikoditsika parapolitika ny fiainam-boky misy interen'olona foana ao anatin'ny zavatra ny intereny sy tena am'izay solizay de vahoaka malagasy zay atsara vahoaka malagasy zay zavatra zay mbola apetrako hatramin'androany ary za sy teny randriana solinay am'izay mpanao politika rehetra de anisana angamba mipetraka tamin'ny fanoherana tsisy andany zany nandritra nanovako miavatory zay petraka ny miaramila zay nanosika tao anatin'izay zavatra zay natsehiko hatramin'ny vitrako fobe fa olona de bato lohan'ny antenera-pirenena mety misy fandraisany ve tamin'ny
ianao tamy frantsa de zava-misy eto Madagasikara ina marina ny tena fionana natrehanao tany andrevako Michel Rasbert tsy haiko hoe za nisany délégation nandeha tany France observateur topoka marina fa nampandraisana andrara teny a fa za ola mpanao lalàna za ola tokony modely zany badge bleu zany tsy mahazo miteny fa badge rouge no mahazo miteny teo amy latabatra boribory miaraka tamy fitondran'ny frantsay miaraka mitariny fitondra frantsay za tompoko de tsy nandray anjara mihitsy tsy niteny fa respecte za olona mpanao lalàna rehefa anao badge bleu de tsy miteny na de mivy tena hiteny ara nandany tenako ka tsy haiko hoe inona ny fandraisany an'izany fantaninao fa hoe ny zava-misy eto Madagasikara sisy tsy haiko aloha mety hisy fandraisany fa za tsisy teny nataoko tany observateur tompoko tany raha mifiresaky mila de ohatrany hoe lasa sana ny resaka diplomasia amy fifandraisana amy Rosia etsetratsetra fitaovam-piadina nefa mpanao lalàna andriamato filohan'ny antenimieram-pirenena aiza ho aiza marina ny am'izay hoe tena mpitady vola ho an'le firenena tokoa ve andriamato sy tenirandreny solony haiko mpandrafitra ny diplomasia amy fifandraisana am'ireo firenendehibe non za tompoko de ho anisan'ny vahoaka malagasy tahaka any fa mampiavaka fotsiny hoe za dia filohan'ny antenimieram-pirenena izay misotena vahoaka malagasy telepolitisy ny politikan'ny filoha Mikael de mazavany misokatra amy firenena rehetra ka variana ahako ary za raha manao bravo amy président Mikael na mbola tsisy tamy tantara na taty any Afrika zany filoha mitondra ny firenena anankiray zany dia raisiny firenena anankiroa zay tsy fanaraka ary diplôma mipovevany filoha Mikael mihitsy hoe misokatra izy amin'ny firenena rehetra ary misokatra amy BRICS am'izao fotoan'izao koa tahaka ny sokafiny mpanera ary mipovevany hoe mandeha tany France izy ary mandeha tany Rosia fa mampagaga fotsiny mahavariana fa maninona ny asa atao Mikael président Mikael de za koa za tompoko tany koa de mbola observateur fa za sotena ny vahoaka malagasy a de tsy maintsy mijery aho ahafahako manao tatitra ny vahoaka malagasy za fa zatao rehetra observateur fa misy matsy milaza nahatrany natambatsotra serasera hoe andriamato sy tendrandreny solony haiko super président zany hoe ianao misy ny tena mibaiko colonel Mikael Randrianirina fanatriny vavarazy tsy afaka anao an'izany ary za koa mba nite zany dagaky sy moko am'zany hoe fanajana ray aman-dreny zany marina fa zandriko amy taona izy fa tamy fotoana nazahoany fahefana mahafiloany fivoazanazy anjaiko maha-président ary tsapa zay fanajana zay maiko azay fa intérêt n'olona mpanao politika maro miampisaraka ny sy Mikael ary zay no nilazako ary averiko eto raha zavatra vitan'ny président Mikael am'izao fotoana zao tao anatin'ny fotoana folo tsy hositeny Randrianasoa Miaiky no candidat ho filoham-pirenena amy fifidianana manaly rambo io président Mikael zany hoe raha milatsaky raha tsy milatsaky izy zany de mety ho candidat ihany andriamato tsy teny Randrianasoa Miaiky ny ady tsotra ary mazava Madagasikara mitady lehilahy tahaka mitovy tao anaty fotoana folo voavahan'ny jiro sy rano marina tsy voavaha tanteraky reny atsika kosa atsika manao bravo tamy fotoana folo namanjany izy nampiakatra karama izy katosipos nanome prime izy mpiasam-panjakana rehetra nampiasa manady izy natseny zany zavatra zany ny université rehetra misy magawaty manerana Madagasikara ny facture rehetra tonga ao amy trésor voapayé avokoa izany rehetra zany
mitandrony napetrana amity loi de finance manaraka ity a 24% ny vola mpanjakana de tsy maintsy averina any amin'ny décentralisation zany ary 33 millions de dollars ny volany izy moa ty ny volany lavanily averina any amin'ny zareo a zay misehatra lavanily itadiny tsika tsara jesosy tsy voazaladin'lela miady zao manao ny raha oatra minina zavatra am'zao misy karazana mpamoaka ataony colonel Patrick Rakotomamonjy Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena voatontonona anarana olona maro be ao anatin'le izy aiza ho aiza mety fanazavana na mety fanitsinana fanamarinana hoentinareo aty amin'ny fitondra fanjakana za aloha ho atsika vaoaka malagasy tsaka navaka eto monina eto a Madagasikara sy isika diaspora rehetra monina manerana nanzay aoka koa sareny marina marina fa tsy anao fanosorapotaka fotsiny za aloha tena hitako hoe fanosorapotaka zay izy de tsy fantatro ao anatin'ny rangany misy antony matoa izy nitendreny tamy toerana teo aloha ary misy antony koa matoa izy nasory aminy toerany tsisy resaka tsy dikodoka tsy tepitare ao anatin'ny fanavozana tsika raha misy zavafatao tsy mety tombontsoan'ny vaoaka malagasy de tsy maintsy misy fandraisana andraikitra febritra ao anatin'le fa tsy hoe frustré anao de teny zavatra tsy maro zay ny nitenenako hoe raha manana zany profilany izy a de zany démission tsy maintsy tany filohan'ny antenimieram-pirenena za mba lehilahy anankiray mijoro foana amin'ny intérêt-ny vaoaka malagasy hatraminy androany ity ary toizako zany zavatra efa nisafidanao politika izay politika zay hoe zavatra asoa vaoaka malagasy ka raha kamoaka zany ane atao amiko aloha kamoaka tsy zavatra tenena vavy atia ty sy tena anao kolokolo tareky ihany anao kolokolo reky ihany anao kolokolo zay moa atao akamoaka otra kamoaka zany natao fansorapotaka takatra samihafa zany ny akamoaka amiko misy dossier misy dossier hoentinao de manao akamoaka ianao fa fansorapotaka rehefa miteny tsisy fofanao laza izy fa manana taratasy be eo ambony latabatry ny colonel Michael Randriamerina napetrinao fo misy tao amin'ny doléance PDB ny fitaraina na resaka daholo ny zavatra rehetra hoe fifandraisana amin'ny karana sy ny mafia volamena fanondranana volamena za aloha afaka mijorovavolombelona raha zava-misy teto tsy teny fotsy hoe resaky monopolisation raha vanina président colonel zany na maro na ny vazaha na ny karana na ny malagasy zay nametraka natao hoe zany monopolisation raha vanina zany ka ina kolokolo ohatran'zany isika moa mieritreritra hoe zany monopolisation zany matoa mijoro teto de misy kolokolo ao anaty mino fa misy olo fonanao kolokolo tamina hoe mipeye vola azy fibetsary monopolisation fa tsy manaiky an'zany ary fantatro zany tsy hoe fiarovako azy satria za resy lahatra any fa azo tsapaitamana zany kérosène aneraka atika totaly réserve nanao azy fa vita ny nampitsahatra zany monopolisation zany eto ane be de be mihitsy ny orinasa hoe orinasa anankiray manao menaka fotsiny misokatra ny menaka zao hoan'ny rehetra misokatra ny na ny lafarina na ny vary hoan'ny rehetra hoe fa misy orinasa teto hoe hitsangana de nangatana vo zany atao kolokolo mijoroana aloha raha mahena atsika mrahalahy Michel hoe zahay tompokoa de nanangana orinasa de najanona orinasa anay misy ve zany ka doléance inga zany mipetraka ambony latabatra zany zay ny zavatra tsy fa fitarenan'iny zany taloha ane ka na hivarotra voanjo ka tsy maintsy mandalo amin'ny mambravatonange am'izao fotoana zao misy ve tanora malagasy sa misy ve orinasa international ka tongeto ka tsy azo sokafa rehefa misy potaka hafa zay
fa tsy ekeko kosa atso ekeko mandrakizay raha zao aza manoka n'izao fampandrosoana any Madagasikara zao no isorapota ka tokony mba bravo koa isika tokony nanoana koa isika fa tsy mora reny napitrahaka monopolisation raha resaka pétrole fotsy isoron'Andriamanitra fa tapitra amin'ny mois de mai zao ny contrat pétrolier rehetra mba hisokatra atsika amin'ny pétrolier hafa koa mba hisy fananana eran'izao tsy mora anie zany zavatra zany ka inona mihoatra zany ve tsy azavaovana kokoa fa matoa sa président mika manao an'izany zavatra zany tsy manao kolikoly rangahy ary za mahita azy fantatro zany mba miezaka eo akaikina ary mianatra iza marina moa ny président Mika fa tsisy kolikoly zany zavatra zany miezaka izy manokatra ny sehatra rehetra. Androany zao a raha nijerytsika ny vaovao farany teo de nametra-pialana ny mpiambana vaovao birao ao anatin'ny birao maharitsy ny voamera-pirenena male tena misahana ny fifidianana ina mety ho antony zany raha ny fomba fahitanao azy andriamato folohan'ny antemera-pirenena ny fahatsapako fotsany ireo koa ny mba nisany miresaka ny fahatsapako ny zavatra io ry zareo tsy de hipetraka ho blocage rehefa mpandrosoana satria na tiana na tsy tiana hisy fifidianana maromaro mandeha eo mba tena hisy an'izay fahatokisana tanteraka ny seny a nefa misy koa azadinoana fa isika tsy afaka miala amin'ny fanapahan-kevitsy ny HCC tsy azo ivarozana tsy afaka ankafasin'izany izy zareo koa tsy teo blocage ao anatin'le zavatra zay fa fahafantarako azy fitiavan'ny tanindrazana zany mety misy dinika ihany ve tao anatin'ny mpitondra sy mpiambana amin'ny birao maharitsy ny seny fijeriko no zareo satria ianao nametraka fanontaniana tamako de valiko izay zavatra zay hoe hisy fifidianana maro eo satria na tiana na tsy tiana tsisy fifidianana mandeha eto raha tsy vita le refond ka laha reo ndray mampanovina an'io de mininandrekoty i président Mikaely fa ifansafiana fa nametraka ny lalampanorena ho respecteny de tsy maintsy respecte zavatra io fa eo koa izay zavatra zay misy fahatsapatena tamin'izareo satria tsy maintsy zareo iorganize an'izay fifidianana atsy azadinoana fa hiditra referendum tsy roviana tokoa zany referendum andriamato fa misy andraikitsy izy moa anarany tia ministre d'état sy ny maître Antra ao koa ny CENI ao ny intérieur manomana an'izay rehefa vita le république fahadimy na tiana na tsy tiana tsy maintsy hakany république fahadimy isika satria tsy maintsy ho taperina ity république fahaefatra ity satria nisy fahabagana zay nisy eo amin'ny filoham-pirenena ka zavatra tiako tenenina ao anatin'izay rehetra zay dia tsy maintsy hina ny vokatry ny option concertation nationale io no mitondra atsika anamy referendum zany hoe tsy maintsy referendum tokoa hoe moa natretsia zany hoe lalam-panorenana tokana ihany volavonana lalam-panorenana tokana no aroso isafidiana malagasy sisy teny manapaka an'izany fa voaka malagasy andao inotsika reo tanora malagasy andao inotsika reo vehivavy malagasy reo andao inotsika ny tantsaha andao inotsika ny mpanjara rehetra andao inotsika ny malagasy ina moty sakanavaka rehetra na ny malagasy monina any ambanivohitra zany na ny monina ity andrenivohitra avy any amin'ny faritra rehetra na avy any amin'ny ina anarany teo diaspora rehetra andao inono aleo ivoaka eo ina le hevitra oikeny rehetra de izay ny fanapaha-kevitra fa tsy hevitry ny siteny zany ary inao tsy ho hevitry ny président Mikaely koa no raha tsy ho hevitry ny maître Antra no apetraka ao anatin'izay zavatra zay fa na eo hevitry ny ina moa na RFFKM no atao fa ny hevitry ny malagasy rehetra rehetopoko no angonina de apetraka eo de eo am'izay tsika no hoe bon na io lalam-pandorena tokana na lalam-pandorena maromaro na lalam-pandorena nina izay ny zavatra tokony hipetraka président moa fa efa nametraka hoe iny décentralisation iny no
tiana atao am'ty 24 mois ty ina tiatsika apetraka ao anatin'izay zavatra. Miteny ianao hoe miaino tokony miainona ny tanora mantsy zao le hoe zay da teo zay nigreka samy miteny daholo fa zao koa izao mbola nanolo-kevitra hoe tokony retolo reto Lazara Zapersan Tahina Razafinjoelona no tokony ho prime ministre tokony hoenoina ve zany tokony mandalo aty aminareo hoe misy anaran'olona koa mba tongatonga aty aminareo misy manafitra koa le dossier aty aminareo zany zay anarana tonga teny ka de efa nahevoly amin'ny président satria président moa fa nanao fianianana tamin'ireo lampalorenana zay anarana tonga ty na anaran'iza na anaran'ny président Edgar aterinao koa androany terinay andolony anao de anjaran'ny président am'izay misafidy iza ny mety aminy fa izy io tsy maintsy anarana tokana ihany aloha no tokony anarana tokana no fidina ao anatin'izy mety misy tokoa le zany hoe resaka mamra vatomanga mantsy ianao teo mandalo tany daholo rehetrarehetra am'ty fitondranyty koa misy resahan'olona koa misy 2.0 mamra vatomanga 2.0 mamra vatomanga 2.0 ohatra hoe miresaresaka hoe Koufalidaya misany hoe mpamin'ny baiko aiza ho aiza tokoa mety fanazavana am'izany zay ny zavatra tena mampalahelo hoe rehefa misipotika hanosipotaka isika zany za tena mitena raha nisy olo micoince any mamra vatomanga am'izao fotoan'izao de anisany misy tanany mivandikely io zavatra iza moa ny olona tsy nampahoriny mamra vatomanga ty iza ary mino aho fa na société misy anareo tatra zay zavatra zay nampahoriny daholo hoe tsisy zavatra mandeha tsy mandalo azy fa za masamy miteny fatapoaka fatapireny tsy azo afiny zany aoko fantatry mivoaka malagasy ary zay ngamba tsy fahaizako politika za ty zavatra mangarahara misy tanany micoince azy tao Maurice io ary zany zavatra za vavolombelona za teo misy tanany izy mitory azy rehefa miteny fitondrana Maurice ana hoe afaka mila ola torenty mamra vatomanga izy mitory de androany ko satria atao hoe vatomanga deo izy izy anao sa 2.0 hoe ny fanazavana fantanina mba omeko any fanaovana ampanetseh tena reky ba te hametraka fantanina sy zany rehefa napikatona société ve mamay ny Koufalidaya rehefa nanao monopolisation ve Koufalidaya rehefa ny contrôle finance ve Koufalidaya hoe versé direct amin'ny compte kona Maurice ny volam-panjakana fa zany dolo zavatra nataony mamra vatomanga taloha nataony ve zany zavatra rehetra zany raha natao no mioa miprofa io ara fa misy volam-panjakana natao na ty société ty nakatony Koufalidaya na io Koufalidaya mana société de manao monopolisation zay namona ty firenena ty na io Koufalidaya mibloky ndray koa ny ina moa anaran'ity mibloky resaka lavany mibloky resaka micontrôle resaka menaka micontrôle resaka lafarina fa nataony Koufalidaya ve zany rehetra zany fa zany rehetra zany nataony mamra vatomanga na misy société ingeza tonga de hoe izy no mibloky an'iny zavatra iny fa nataony ve zany zavatra zany fantanina tiako apetraka atsika malagasy valy tompo tsy nao an'izany izy fa hoe noho ny intérêt politika ny sasany tsy azoazony izy de tsy maintsy lotony izy ao anatin'izay zavatra zay de taiza moa nahitanao cité nanao an'izany afera resaka volamena andao isika ijereva raha nisy raigrama nalefa cité ny exportiva cité fa misy intérêt ao de hoe ravana ny intembera-pirenena azafady kosa re tompoko isika mianakavy ve de tsy manany eritrehitra hoe za fefa ny député tsotra fefa ny questeur ny assemblée nationale fefa ny vice président za lasa président n'assemblée nationale fantatro zany budget-mpanjakana zany tsy ampy io budget-mpanjakana io ary lanina ao anatin'io budget-mpanjakana io de ny salaire atsika mpiasa-mpanjakana rehetra dikan'izay zany rehefa horavanty tsisy lalam-pandorena ntsony eto rehefa tsisy lalam-pandorena neto inona ny zavatra misy tsisy tsony banque mondiale tsisy tsony ny FMI rehefa tsisa de karamaniza no ipehina karamaniza volaniza no ipehina karamampiasa rehefa tsy feno io vola io ho satsika ve tsy ipehe karamampiasa
fa androany hoe alao ravana any rehefa anao teo ministra rehefa anao teo filopirenena rehefa anao teo député tsy hoelany ho vity mirotrandray ianao ary iza moa mitena an'io de olona latsaky tsy lany reny dolo ka aoka zavatsara fa tsy ho vita hatramin'ny concertation mitady vola io a fa tsisy internationaly hamatsy volan'io zatsika malagasy any io tsy volatsika malagasy ihany mandeha amin'io fa mitadiavana vola koa union européen hanampy be deabe ny hanampy hanome volana eo hanampy japon hanampy dolo ny rehetra afatsika mitady volany hianonan'olany mba nivoatra any fa tsy ataotao fotsiny le izy hoe zahay reto ihany no hiteny de zao non tsy mitovy zavatra takitsika eto amin'ny ino anareo te eto amin'ny capitale sy zavatra takina Antillas sy zavatra takina Ndego ny any Ndego mety resaka lavanily zareo ny any Antillas mety resaka renakibontany zareo ny eto mety resaka fanabeaza tsy mitovy ny any amin'ny mbanivoatra mety resaka éducation miaraka insécurité mety zao tsy mitovy ny any diaspora mety resaka ry zareo hoe ahoana ny sécurisena ny fiverenanay any Madagasikara ny zananay ohatra zay tsy hitovy zany zavatra zany ka zay no itenenako io hoe aza mamahalalitra mivaoaka malagasy fa raha vo tsisy lalampanorenany eto tsisy banque mondiale koa eto ary tsisy karama bope ary tsy ahita vola atsika tsy ho ampy io vola amin'ny concertation nationale io fa tsy hiteny fotsiny hoe ianao mitady place teo raha rehefa mitady toerana ianao anomponao an'ity fireneny ity tsara zany tsy hoely ho élection miomana andray koa ianao fa zao anisan'ny voateniteny matetika hoe firongony mbola be firongony tokoa viany anaty fitondrana andray mato filohan'ny antemeram-pirenena ina moa natao hoe firongony zay niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha tsy zay natao hoe firongony za mba tia metraka fanontaniana nisy fiovana teo nisy mpitondra teo aloha fefa nisy fiezahana ve nataon'ny fitondram-panjakana nanala reny tompona ndraikitra rehetra manerana Madagasikara zay tsapa hoe niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha atao aminao zao mba misy député maromaro de oravatsika ny temeram-pirenena ty tsika tsy afaka andravany temeram-pirenena fa za fotsiny fiovana nisy teto zay nanao fiovana voalohany indrindra zay nanao fiovana voalohany hoe miala dolo nareo rehetra aleo zay no hitondra azy de io ny tima io ny prositeny io ny indépendant niaraka taminay teo reny zay no mitondra ny tiany temeram-pirenena ty de asa hiteny be tsika fa firongony tima sa firongony prosité asa hiteny be tsika zany mitondra ny tiany temeram-pirenena ty am'izao fotoana zao zay fiovana voalohany nataonay ka zay no ilazako hoe intérêt-n'olona no mibaiko azy miteny an'ireny zavatra reny aoka re tompoko hijeriny vaoaka telopopotesitsika fa raha isika vao manao erreur io na io karama mampiasa tsy voape mba faly ny mpiasa-panjakana rehetra sady voape ny karama miakatra ny karama mandeha ny jirony mamboary ny lalana misy azy ao hatsaraina ny fiainany vahoaka am'izao fotoana zao de iny hatsaraina ny fampianarana eny amin'ny université manerana Madagasikara atombo ny isan'ny mpiasa-panjakana inona ny ilaitsika ao anatin'izay zavatra zay fa zao kosa tokony hitany raitsika ekeko marina fa mamparatsa mivaoaka ny tolony hoe misy olona anankiray zay tompona ndraiky teo aloha mbola mipetraka ao anatin'izay zavatra zay afaka sorony faoka kosa tsy hiteraka ady samy mahamalagasy atsika zay kosa aloha de tsy mety zay zavatra zay fa aoka tsika ve de asa hoe hofanatsika zandara iza moa no tsy asa hiteny androany fa raha nisy fitaovana nampiasaina fitondrana teo aloha de zandara kola nylay baiko any reo hoe zanam-bahoaka any reo hoe hofana zany zandara androany zao hisy hitaky ndray koa foaninareo zandara fa reo no ny bombarde atsika de hofanina ny zandara tsy asa hiteny azy hofanina fitsarana na be fitaovana nampiasaina koa ndreo fitsarana reo maro ny oloko maty tany ampigajana tany maro ny oloko maty noka zay ka avelao zany tena aminao hoe aoka kosa tsy ampisaraka atsika zay fa raha misy tompona ndraiky hitatsika hovaina de hovaina le
fantenina faraparana zay bato filoany antemera-pirenena miresaka basy troliara mivadika varamada am'izao fotoana zao aizao aiza ny hevitrao mahakasika an'izy io tany aloha mantsy ianao hoe nanohatra mafy ny fitrandrana ny fasimaintsy ny fandravana ny ala tany aloha androany vesany ianao manaiky de zao za re tompoko tsy olona mireagira fa za miagira za rehefa misy zavatra hitako hoe tsy ahasoa-mvaoaka ny zavatra mibaiko a de ny intérêt malagasy de zavatra atsara mvaoaka malagasy ary zay indrindra noanako an'io président Mikael io hatramy farany satria miprouve tao anatin'ny fotoana fo bravo anazy de za mitona malagasy rehetra mba ho to ary hanoana ny président Mikael amin'ny fampandrosoana zay ataona eto zany naovanareo indimanjato ny anaran'ny base toliara tsy ampiova ny impact négatif amin'ny fiainanay fiainany mivaoaka malagasy ao toliara zany ka tsy ampiova ny eritretriko zany ovaondray rapitry fa tsy ampiova izy zany tsy ampiova ny impact zany ary lazaiko foana ny le izy to natonga nizanizy ao tonga atao broc brot io andrehetra de mbola déclareko foana na ry zareo tonga déclareko foana za de manoatra anio fantatro fa raha te handeha amin'ny fampandrosoana atsika ary rena-kibony tany no tokony avadika ho any amin'ny fampandrosoana fa misy koa ny arena-kibony tany mamono atsika tahaka an'io base toliara io projet anankiray tsy mety manoatra amin'ny base toliara sisy mahatapitry ny fofonay koa farany indray mato sy tendra indray solonyaiko ianao ve anisan'ny tena mpamatsy ara-bola tokoa nanonganana ny Andry Rajoelina araka nyresaka mandeha fa maninona no atao hoe mpamatsy ara-bola za mpanolotra ny Andry Rajoelina ziky nionganana ka zany nanohatra zany misy vola koa ny lana ao anatin'izay hoe manao déplacement mandeha aty zany nanohatra azy ka ina ny tenena mpamatsy ara-bola tsy azoko ny hoe mamatsy ara-bola sy nanohatra ny Andry Rajoelina sy niongana za anisan'ny olona nanohatra azy maro mpanao politika androany de vao miseho izy androany hoe izy io ny mpanohatra betsaka mpanao politika maro eto a miseho hoe mpanohatra izy manana zenizety izy risy teny ony tsy nanohatra azafady firmoana nandeha manerana Madagasikara bombarde ny Rajoelina tamin'ny grenade lacrymogène tsy nomeny toerana nafahako niresaka tamin'ny vahoaka malagasy sa izy am'ireo mpanao politika reo maty ny havako izy am'mpanao politika reo nitafina tao anaty trano nitafiny miaramila tao anatin'ny trano za nitafina tao anaty trano tomaniny zany vady aman-janako idirany miaramila miaraka amin'ny kalaknikôfa ao anatin'ny trano ko ka androany isika hiteny hoe nareo no mpanohatra nareo no zao de hidicté an'ity fireneny ty fa za fotsiny olona demokrata za tsy tia fanonganam-panjakana fa nanohatra tamin'ny fahamarinana za olo demokrata za nandray anjara tamin'ny fifidianana dehibe ny olona manenjika eo fa manina anao no nanjay anjara tamin'ny fifidianana de olona nanenjika ihany no latsaka député koa rehefa aveo fa manina koa ianao nanjay anjara nanday anjara ndray koa latsaka tamin'ny fifidianana misy miova ngasy ny hita am'zany misy ny latsaka mera fa rehefa tsy teny izy de vorondolo fa rehefa izy de voromailana ianao izy namadikatolo nisy ny teny hoe za namadikatolo fa nanjay anjara tamin'ny fifidianana ka manino zareo ny latsaka député koa zay le disadisanao sy manina ry zareo ny latsaka député manina ry zareo ny latsaka mera nefa tsy niova seni zay hoe izy tsy anjay anjara raha mbola seni io nefa nanjay anjara ry zareo fa za olona demokraty nanoherako any Rajoelina nitoheriko tamin'ny lalam-pandorenana foana izy ary za nanoratra tany amin'ny ACC tsy coup d'état io za ne nanoratra an'iny tsy coup d'état io za olona demokraty de tamin'ny alalan'iny taratasy nalefako tamin'ny ACC nanendrena ny président Mikael satria mendrika izy no namarana ny tolo alao izy hitondra azy eny ary amarana ny dingisika ndre matongo filohan'ny antemera-pirenena isorako anao be dehibe nandray anay aloha tamin'ny Antsiva radio a mampasitraka anao ary asa raha aniny misy afatra mpitainao ny mpiaino
non tsisy afatra fa ty vavahady varavarako ty a mahafoloana ty marapirana mbola tsisy olotsonitra ny raisiko amin'ny folo hala vao mivoaka ato na ny mpanao gazety rehetra nareo mahatsapa hoe raisiko daholo ny mpanao gazety rehetra ary na io mpanaona fitondrana na io tsy mpanaona fitondrana fa nisy fandaminana kosa moa tato a tsy be dehibe maro ny olona miditato de tsy maintsy narindra na nareo mpanao gazety nomena ibady a satria misy miteny hoe tena mpanao gazety nefa tsy mpanao gazety ka de misaotra atsika mpanaraka ny fandaharany atsiva vahoaka malagasy tsy akanavaka rehetra nao tokantrano any nanareo avy any ivelana any diaspora rehetra fa nya fotsiny ny zavatra mibaiko a de nyintereny vahoaka malagasy avelao ibaiko ny sasany resaka politikany iny tsy idirako iny malalaka ny fanaokevitra isika olona demokraty saotra makasitraka anao ary de mametraka ny veloma mandrapitafa sorana ihany ko tsika ampiaino mpijery mpanaraka ny Antsiva radio tamin'izao vahiny ataontreo makasitraka atsika rehetra ary tompolasy tompo vavy eny ary tompolasy tombo vavy a izay ny